Mialabantsika rehetra indray amin'izao fotoana izao. Ity vidéo ataoko eto ity indray dia fampatsiahivana kely fotsiny, surtout mbola misy an'ilay mametra-panontaniana amin'ireo commentaire na fanehoan-kevitra sy publication hita any anaty groupe any na tambazotra any. Mbola hita zany le izy hoe mbola misy any ireo tsy malala, mbola misy any ny voafitaka. Dia izay no somary antsindriana kely le izy eto. Ny antony raha nanaraka tsara an'ireny publication nataoko ireny vidéo ireny ianao dia nahita tsara hoe tahaka an'izao le atao hoe arnaque, dia tahaka an'izao koa ny atao hoe agence de recrutement na toeram-piasana mihitsy ara hoe illégal raha nanaraka tsara an'ireny vidéo ireny ianao. Dia fampatsiahivana an'izay sady fahamaliana amin'ny fanontanian'ilay olona mametra-panontaniana. Tsy aveliko intsony le fanontaniana sy commentaire mba amin'ireo publication be dia be ireo fa tonga dia hazavaiko ity zavatra ity araka le zavatra notsipihako teo. Ny ahafantaranao fa hoe arnaque le publication efa niteny foana dia raha ohatra le izy ka hoe mandeha zao le publication dia rehefa avy eo dia tonga dia manaiky an'le izy ianao dia mi-accepter an'le izy ianao dia miresaka amin'zareo ianao na mety hoe aseny miresaka anaty tambazotra zany, na hoe WhatsApp io, na hoe ao anaty message MP sy ny karazany rehetrarehetra. Dia rehefa avy eo dia aseny mandefa dossier par WhatsApp ianao na par email, dia aseny mandefa izany rehetra. Dia avy eo ianao aseny mandefa vola hoe dossier sy inona sy ny karazany. Raha vao miditra amin'izay zavatra izay ianao dia hoe eo zany ianao dia miteny izy hoe mandefasa an'ity vola ity frais de dossier sy ny karazany rehetrarehetra, dia efa tonga dia efa niteny foana hoe raha vao miditra amin'izay hoe makamaka vola ao anaty réseaux sociaux zay le izy dia arnaque zay le zavatra, sandoka zay, fisolokiana zay le izy. Dia efa nisy na vidéo nataoko ireny hoe raha ny marina tsy tokony misy fakana vola zany amin'ny resaka hoe recrutement. Tsy tokony misy mihitsy hoe fakam-bola amin'ny olona ho recrutena. Dia misy koa le miteny le hoe ohatra zao le misy niteny koa hoe efa hoe zay hozy izy efa miandry permis de travail. Dia miteny fotsiny hozy izy le tompon'andraikitra hoe mandefasa vola an'izao ianao fa efa ho avy afaka 2 andro 3 andro ny permis de travail efa andrasana, fa mila vola ohatran'izao, zany zavatra zany. Dia nisy zao ilay atao anaty groupe dia nanontany hoe efa nanao sinihana contrat de travail, dia avy eo ilay olona hoe tsy fantany akory hoe ino zany sinihana contrat de travail zany. Dia ohatran'izay dia valiko mitambatra ilay zavatra ireo. Rehefa avy eo dia nisy koa le olona niteny hoe zay hozy izy efa tonga eto Maorisy dia efa miasa zay hozy izy dia le patron hozy izy efa mambolana maromaro zay teto, mbola tsy nataon'le patron foana, mbola tsy mivoaka foana ny permis anay, fa afrina vao tokony hivoaka ny permis de travail sy ny sisa zay efa ny sasany zay efa herintaona zao mbola tsy mivoaka ihany ny permis anay sy ny sisa. Zany zavatra zany illégal zany. Le resaka hoe makamaka vola ao anaty réseaux sociaux, ao anaty tambazotra iny hoe makamaka vola hoe alefaso ty vola ty atao frais de dossier, arnaque zany. Dia le hoe tonga any ianao hoe naseny nakany ianao dia na tonga tany ianao dia tsy fantatro hoe mety hoe natao visa inona zany nandehananao tany amin'ilay firenena, natao visa tsy fantatro, dia tonga any ianao dia hoe amboarina dia efa herintaona izy tsy mivoaka ny permis, tsy mivoaka. Illégal zany. Tsy zay le procédure. Dia io foana zany le aveliko foana zany ty procédure ty, tahaka an'izao ny procédure tena marina raha ohatra ka hoe resaka hoe hiasa any ivelan'ny firenenao zany ianao. Dia ohatr'izao procédure tokony ho izy. Indrindra ho an'le olona milaza hoe efa miandry permis ho ny sisa, nefa izy raha tsy mbola nanao signature contrat de travail akory. Dia aveliko tsara le izy. Tonga dia tsotra be ty miainga aloha le annonce de recrutement
na le publication zany arakarak'izay anaovany anazy eo amin'ny hainy vakijery na ataony ino io na ataony amin'ny télé io na amin'ny radio io na amin'ny Facebook io na peta-drindrina sy ny sisa mandeha aloha le annonce de rehefa avy eo ianao mahita an'le annonce ianao de mamaly an'le annonce ianao na tonga de eo amin'le annonce misy hoe mandehana maka hoe raha mi-intéressé anao le izy de makanesa any amin'ny toeran-dry na tonga de miditra amin'le annonce aloha ianao de antanitaniny pary fifandraisan-davitra ianao de rehefa avy eo ianao rehefa hitany hoe mi-intéressé azy ianao de alefany makany amin'ny agence miara-miasa amin'ilay orinasa ny ampitan-dranomasina zay foana zany le izy tsy maintsy misy foana zany agence de recrutement miara-miasa amin'ilay orinasa any ampitan-dranomasina izay hitady mpiasa eo amin'ilay firenena le firenena misy anao zany io tsy maintsy misy zay zavatra zay foana zany procédure efa hoe tsy maintsy mipetraka amin'ny resaka hoe recrutement international na de misy ara zany hoe fifandraisana atao anaty tambazotra hoe nalefa atao CV sy ny sisa rehetrarehetra rehefa tena hoe voaray ianao de tsy maintsy misy hoe alefa any amin'ny agence zay miara-miasa amin'io orinasa any ampitan-dranomasina io ianao na amin'le patron alefa amin'ny agence ianao de le agence no mikarakara anao amin'ny fandefasana anao azavaiko ny anton'izay zavatra zay rehefa avy eo de rehefa tonga any amin'le toerana ianao zay nandefasany anao le agence any amin'le agence zany na tsy fantatra hoe toeram-piasana le izy araka le nazavaiko tamin'iny le hoe misy koa izy hoe toeram-piasana le izy le io le hoe dossier le transfert sy ny karazany no hitondrany zareo anazy transfération de na hoe tonga de recrutement mihitsy de hoe recruter ianao zany amin'izay fotoana zay de tonga ao amin'le agence ianao de ao no ataony pitsopitsony rehetrarehetra famatafatarana ny momba anao sy ny mety hoe misy test atao aminao test oral io na test de pratique io atao aminao sy ny sisa rehetrarehetra de rehefa lany ianao rehefa hita hoe tena mety amin'le asa tadiavina amin'le mpiasa ilainy zareo ianao amin'le asa any ianao mahavita an'le asa ka ekeny zareo ianao de raisiny de manomboka eo de vakina aminao hatramin'ny farany aminao ny contrat de travail vakinam-bava zany io zavatra io vakinam-bava hoe zao avy le contrat zao avy ny zavatra misy tahaka an'izao ny fiainanao any tahaka an'izao ny trano ny resaka momba ny trano sy ny restauration sy ny sisa vakina daholo zao ny karama tahaka an'izao ny fitotaliana karama tahaka izao ny asa ohatra vakina daholo reo rehetrarehetra reo vakina aminao reo zavatra reo io tsy taka le nisy olona nyteny satria le nanontany hoe ianao ve efa nanao sy ny contrat de travail de ozy le olona tamin'izay nisy taratasiny sy ny avy kosa izy de manontany hoe taratasy anaky 4 page le izy de anankiray ozy le olona de inona vakiny soratra de tsy fantatro izy le olona fa de hoe soniavina fotsy zany tsy mety zany zavatra ao ataonao sony mila fantatrao vakiny zavatra io zay ianao vao manao sony raha teny frantsay le izy de tokony misy mpandika teny eo raha teny gasy le izy de mazava ho azy tokony vakinao le izy de fantarinao le zavatra hosoniavinao matetika moa zany le contrat de travail raha misoratra amin'ny teny frantsay le izy mazava ho azy satria mety hoe ilain'le olona koa mahafantatra hoe olona mahay teny frantsay ianao le raisina andeha hiasa any amin'le toerana mety hoe teny anglisy raha hoe anglophone le izy rehefa voavaky aminao contrat de travail de ekenao le izy mety hoe atolony anao le taratasy rehefa avy eo le contrat de travail mbola vao provisoirement io fa io mihitsy ny dikan'le izy atolony anao iny de soniavinao ohatrany hoe juste ohatrany hoe fifanekena fotsiny zany aloha zay zavatra zay soniavinao iny de avy eo anao aseny manangona dossier anamboarana passeport sy anaovana ny visite médicale manangona dossier momba an'izay zavatra zay ianao de rehefa voangony le dossier reo de hoentiny amin'izay hoentin'ilay agence ianao na ilay mpampiasa ray amin'izay mitondra anao makany amin'ny toerana fanamboarana passeport ry zareo mihitsy no mitondra anao any fa tsy hoe ianao no alefany mijonjona fotsiny any hoe ndana manamboatra passeport tiany dossier sy ny sisa na hoe ndana manamboara passeport sy ny sisa na de manome vola raha zareo tsy izay le izy tsy zay ny procédure fa hoe voangona ny dossier de zareo mihitsy no mitondra anao makany amin'ny toerana fanamboarana passeport ny anton'izay rehefa tonga any de
ny pôlisy ao amin'ny fanamboarana passeport mila n'ilay orinasa na ny solotenan'ilay orinasa na ilay agence présent eo amin'io fotoana anamboarana passeport n'ilay mpiasa io. Ny antony misy zavatra reconnaissance tiany tompon'andraikitra ho fantarina momba n'ilay orinasa sy momba n'ilay ary momba n'ilay agence andefa n'ilay ankizy amin'io fotoana io. Zay vao manamboatra passeport misoratra hoe travail ny immigration eo atoerana ny ao amin'ny ny ao anosy zany ohatsy. Tsy maintsy mila amin'ny mila présentation mila hoe tonga eo mihitsy zany lay agence hoe lay agence na ilay mpampiasa tonga eo na ny agence hoe ity zay anao passeport reto olona reto, satria misy zavatra fanadihadiana apetraky ny pôlisy amin'izay fotoana zay momba n'ilay agence zay mandefa. Ilainy zay zavatra zay satria raha misy zava-mitsanga amin'ilay mpiasa any ampitan-dranomasina de le agence no atonony mpitandro filaminana voalohany indrindra. De ao anatin'izay koa misy famatafatarana tiany pôlisy atao momba n'ilay orinasa andray na ilay patron andray an'ilay ankizy any toerana. Zay ny procédure ara-dalàna. Mandeha aloha zay zavatra zay de vita ny passeport rehefa vita ny passeport de adika ao anatin'ilay contrat de travail ny mombamombanao araky ny passeport, numéro passeport sy ny anaranao sy ny rehetrarehetra sy ny validation de passeport sy ny sisa adika ao anatin'ilay contrat de travail de vakinao tsara le contrat de travail. Misy page maromaro io fa tsy hoe taratasy tokana ohatran'le nanotaniko tamin'le olona anankiray zay. Page maromaro minimum 6 page io. Recto verso matetika zany ohatran'izay raha hoe recto verso farafaratsiny izy hoe 5 page raha hoe na 4 page raha recto verso. Fa satria voatantara ao anatin'io contrat de travail io daholo ny zavatra rehetrarehetra iainanao any amin'ilay firenena, na momba ny asa zany, na momba ny fiainana zany sy ny sakafo sy ny zavatra rehetrarehetra tantaraina, na momba ny karama sy ny sisa rehetrarehetra tantaraina ao anatin'io contrat de travail io daholo de eo amin'izay le contrat de travail voasoratra ao anaty contrat de travail zany mombamombanao araka ny passeport de le contrat de travail nosoratana stylo tao zany de io contrat de travail io efa io le tena izy amin'izay efa vita fitomboka amin'ny tompona ndraiky mpanjakana rehetrarehetra any amin'ilay toerana. Vita fitomboky ny ambasady ny firenenao any amin'ilay toerana. Vita nampandalovina teo amin'ny ministera isatsokajiny any amin'ilay toerana, na ministeran'ny asa sy ny fahasalamana sy ny sisa. Ary efa voapetraka tsara daholo zany fitomboka sy ny signature rehetrarehetra de manao signer amin'izay ianao. Zay io contrat de travail io vao manakely, io vao tena manakely. Zay mahatonga le misy hoe fanontaniana tao koa manko iny hoe misy hoe contrat de travail efa nisy tamin'ny voalohany asiany sy niavinay de nisy ndray faharoa satria le voaloha provisoire fotsiny iny fifanekena melohany hoe andehanany zareo hoe andeha hikarakara ny taratasinao sy ny passeportnao. Fa rehefa avy eo amin'izay omenanao telo dika telo mitovy manko le contrat de travail rehefa avy eo le osiniavina le tena izy misy fitomboka rehetrarehetra dika telo mitovy. De anao ny anankiray de ny anankiroa hoentin zareo, ny anankiray tazomin'ilay mpampiasa, ny anankiray kosa alefa hoentina makany amin'ilay firenena angatahana ny permis de travail anao. Io contrat de travail io zany no dossier vitanao soni io, vita soni rehetrarehetra io no dossier miaraka amin'ny passeportnao, photocopie de passeport satria passeportnao tazominao fa tsy manana zo hitazona an'iny ny mpampiasa, ilay mpampiasa tazominao ny passeportnao fa photocopie no entin zareo. De miaraka amin'ny taratasy manamarina ny toe-pahasalamanao. Ireo zavatra ireo no entina angatahana ny permis de travail any amin'ilay firenena. Fa tsy possible mihitsy zany hoe tonga de hoe miantso permis zay nefa ianao raha tsy nanao siniana contrat de travail akory. Sandoka zany. Miandry ampôly eo ianao raha vao zay.
tsy possible mihitsy zany hoe ianao ony efa any am'le firenena de any miandry an'ilay izy, tsy possible zany. Lasa miandry vasoka any ianao rehefa avy eo de miandry ianao de miandry ianao de rehefa avy eo ianao iny le illégal le zavatra iny hoe nalefa ianao de nalefa fotsiny tonga tany ianao de rehefa tonga tany ianao de karakaraina sy ny sisa de miandry herintaona sy ny sisa, enim-bolana herintaona tsy mivoaka ihany le zavatra de amin'iny ianao le miasa ary ianao de ohatrany hoe afepen'le patron ianao, tsy mahazo mivoaka ianao raha tsy de mi-journée lahady ianao vao mivoaka indraindray raha misy ny sasany 3 heures du temps mba mivoaka de zara le olona raha mivoaka ery en quelques kilomètres de miverina ao anatin'ny ao anaty trano satria tsy mahazo mandeha lavitra. Zay zavatra zay le tsy mety mihitsy zay zavatra zay de tsy misy permis de travail ivoaka zany io raha vao zay zavatra zay no mandeha, tsy zay mihitsy le izy fa ny tena izy de zao hoe vita zany ilay passeportnao, vita le signaturana contrat de travail nataonao de lasa reo passeport signaturana sy contrat de travail miaraka amin'ny taratasy manamarina amin'ny fahasalamanao reo makany amin'ilay firenena de iny no angatahana permis de travail anao. Rehefa avy eo koa iny permis de travail anao iny tsy hoe 3 andro iny na 4 andro na herinandro de mivaly na 2 volana, tsy mivaly vetivety iny fa amam-bolana vitsivitsy iny zay iny vao mivaly. Ny anton'izay zavatra zay rehefa tonga any amin'le firenena koa iny fangatahana iny ataon'ilay orinasa na ataon'ilay mpampiasa iny de tsy maintsy mbola misy fanadihadiana be dehibe ataony ny fanjakana any an-toerana amin'ilay mpampiasa na amin'ilay orinasa. Misy fanadihadiana, tsy maintsy hoe adiadininy zareo daholo hoe ahoana ny trano ipetrahan'io olona io mpiasa io ahoana ny restauration io manao ahoana lay orinasa anareo adiadinina daholo zany rehetrarehetra zany de mbola adiadinina koa hoe manao ahoana koa io olona io. Indrindra moa eo moa le misy an'le raha ohatra zany le olona ka hoe olona efa tany an-dafy de hiverina any amin'le firenena io indray de somary mbola misy retardement kely indray ilay fivoahan'ilay permis satria mbola misy fanadihadiana manokana atao momba an'le olona rehefa amin'io fotoana io. Be de be zany fanadihadiana tsy maintsy mbola ho ataon'ilay fanjakana sy ny fanatsarany satria raha ohatra hoe manao ahoana ny trano hovatany olo io de jery ministera, mbola mandeha makany ministera de mitsara an'le izy de rehefa voatsara le izy de eo le ministera miteny hoe amboary ty zavatra ty fa tsy mety de miantso indray de afaka indray zay de miverina indray le ministera manao ahoana ny trano, manao ahoana ny toeram-piasana sy ny sisa de mivezivezy eo foana de rehefa hita am'izay hoe manaiky am'izay zany le fanjakana hoe tena hoe ara-dalàna tanteraka ny momba an'ilay orinasa, ara-dalàna ny dortoir, ara-dalàna ny restauration sy ny sisa rehetrarehetra, ara-dalàna koa le olona zay vao mamoaka an'ilay permis de travail le fanjakana. Amam-bolana vitsivitsy zay zavatra zay. Ao anatin'izay fotoana zay ary rehefa tena hita hoe ara-dalàna le zavatra de mbola misy koa rafraîchissement, misy temps de rafraîchissement quelques mois, jours, semaine ataon'ilay fanjakana tompon'andraikitra zay vao avoaka an'le permis de travail. Fa tsy hoe tonga de vetivety de mivoaka i permis de travail iny ianao raha tsy nanao siny zay zany no fipetraka iny de rehefa mivoaka i permis de travail io de lasa indray le orinasa mikarakara ny résidence anao, mivoaka koa ny résidence ara-dalàna hoe mety le zavatra, mivoaka koa ny permis de résidence anao. Ao anatin'izay le visa io manamarina hoe nandovola ara-dalàna tsara ilay mpampiasa na ilay orinasa ny amin'ny hébergement itoeranao eo amin'le firenena. Zay ireo zavatra ireo vao mandeha miverina makaty an-tanindrazana aseho ao amin'ilay agence de ampanatsoina ao amin'le agence am'izay ianao hoe reo ny contrat io ny permis de travail anao io ny résidence na ny visa anao de efa any aminao ny passeportnao de ity ny billet anao avy any amin'ilay mpampiasa, avy any amin'ny patron. Ny patron miantoka an'izany rehetrarehetra zany fa tsy ianao. Tsy tokony misy hoe ianao iantoka an'ity na azafady anjaran'ny patron zany. De rehefa le pare am'izay ireo zavatra ireo de hoentina ndray aloha ianao makany amin'ny immigration eo an-toerana atao enquête morale.
inona le enquête morale? Ny enquête morale de fa matapatarana ny mombanao rehetrarehetra mihitsy ianao zay hiala eo amin'ilay firenena. Fantarany polisy ao daholy atsaminy hoe manambady ianao de iza le vadinao, iza le zanakao, iza ny rahalahinao, iza ny reninao, iza ny rainao, aiza ireo mipetraka sy ny sisa, manaiky ve reo nafantatra ve reo ny antony zany rehetrarehetra. Raha maninona any misy vaovao mitsanga mombanao any ampitan-dranomasina any de ny polisy afaka tonga de mahita hoe ry ny dadany ry ny mamany ry ny cousin ry ny vadiny ry ny zanany. Zay ny anton'ilay enquête morale atao anjo vitsivitsy mialohan'ny andananao. De io enquête taratasy io enquête morale io vombinina koa io taratasy io amena an'ilay polisy eo ao amin'ny embarquement. Iny taratasy sy mana-proof hoe vita enquête morale lenao. De ao anatin'izay fotoan'izay koa rehefa vita koa zay zavatra zay tena hoe roa andro mialohan'ny antananao mihitsy de miverina manao visite médicale ndray ianao. Afa le visite médicale natao voaloha nentina nanaovana fangatahana amin'ny permis de travail anao tany ampitan-dranomasina iny. Fa le visite médicale atao roa andro mialohan'ny départ lay taratasy vombininao eo amin'ny embarquement mana-proof hoe salama ianao mivoaka amin'ny firenenao io, salama koa ianao hiditra any firenen'olona. Zay ny procédure ara-dalàna. Ary ny tena hoe tena marina de tsy misy fandoavam-bola ariary azy ataon'ilay mpiasa amin'ilay mpampiasa na amin'ny agence. Fa ny agence de miara-miasa amin'ny mpampiasa, lay agence any amin'ny mpampiasa izy no mifanaraka resa-bola fa tsy any amin'ilay mpiasa. Fa ny vola rehetrarehetra zay mihodina ao anatin'io zavatra io de anjaikitsy lay orinasa na lay mpampiasa zay zavatra zay. Zay zany ny tena izy amin'ilay izy. Fa tsy haiko hoe mazava ve zay zavatra zay, fa angamba tokony efa mazava angamba raha nanaraka an'ilay vidéo rehetrarehetra nataoko teto hatramin'izay de tsy tokony ho voafitaka atsony. Zay fa de mirary soa antsika rakizy. Zay mirary soa antsika.